ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba antsika rehetra ry avako malala tratry ity alatsinainy fahafolo volana Mey ity. Manona ny fitanan'i Jesosy Tompo amintsika ry avako malala ny voalahatra mofinaina antsika anio dia ny bokin'ny Genesis toko faraika amby efapolo andiny favito amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo. Genesis toko faraika amby efapolo andiny favito amby telopolo ka hatramin'ny andiny fahaenina amby efapolo. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy avan'izany mofinaina izany. Ary sitraky Farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany dia hoy Farao tamin'ny mpanompony, ahita lehilahy tahaka io izay manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny va isika? Ary hoy koa Farao tamin'i Josefa, satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao zany rehetra zany dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady endry tahaka anao. Koa ianao no hanapaka ny anto-tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra, ny seza fiandrianana ihany no hahalehibe ahy no ianao. Ary hoy indray Farao tamin'i Josefa, indro efa nanindry anao hanapaka ny tany rehetra, dia nisoron'ny Farao nipehitra tamin'ny tanany, ka nataony tamin'ny tanan'i Josefa dia nampitafiany ny gony fotsy madinika izy, ary nasiany rojo volamena ny vozony, dia nampitaingeniny teo anatin'ny kalesiny faharoa izy, ary ny vahoaka niantso teo anoloana na hoe mandole, ary mitondreny ho mpanapaka ny tany Egipta rehetra izy. Ary hoy Farao tamin'i Josefa, izaho no Farao, raha tsy teninao dia tsy hisy olona hanetsika ny tanany na ny tongony eto amin'ny tany Egipta rehetra. Ary nataon'ny Farao hoe Zafenata-paneno anaran'i Josefa dia nomeny azy Asenata zanakavavin'ny Potifera mpisorona tao Ona ho vadiny. Ary Josefa nandeha mitety ny tany Egipta, ary efa 30 taona Josefa raha niseho teo anatrihan'ny Farao mpanjakan'ny Egipta, dia niala teo anatrihan'ny Farao Josefa ka nandeha nitety ny tany Egipta rehetra. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity tantara ito ampilatanantsika izy avako malala dia tantara haitsika hatrany amin'ny sekoly alahady. Tantaran'i Josefa namidy ho andevy tany Egipta. Betsaka aza moa ny tanora na ny fikambanana manao azy ty hotsorona tsary ho teatra, ary betsaka ny trakta kely isan-karazany fampiasa ny sekoly alahady, fampiasa ny tafika masina momba n'ity Genesis toko faraika amby efapolo na momba ny tantaran'i Josefa tany Egipta ity. Fa tamin'izay rehetra mba nanahitra ry avako dia nisy asa fikaroana anankiray nataona vietnamiana. Rehetra zay no namangiano namia ny asa soratra ity mpanompon'Andriamanitra ity Nguyen Chi, ary isanahavariana ny famoasany ity bokin'ny Genesis ity. Lava dia lava ilay asa soratra satria thèse de doctorat PhD izy ity natao tany amin'ny université à Laval tany amin'ny taona 2010 tany, dia pretra malagasy anankiray no namangady nitondra lay boky teto, lay asa soratra teto ambanimasoko, la voix narrative dans l'histoire de Joseph ao anatin'ny Genesis toko fito amby telopolo ka hatramin'ny fahadimapolo, toko fahadimapolo lay thèse zany, tena famoasana fotsiny exégèse lay bokin'ny Genesis ray manontolo fito amby telopolo ka hatramin'ny fahadimapolo. Ary tsy fantatra fa isan'ny ataoko hoe ifampizarako aminao ny apahany ny amin'ity Genesis toko fahadimy folo ity dia hevitry Nguyen Chi no apetsaka ao resahiko amin'izao mofinaina izao rehefa namaky lay ny apahany tamin'ilay boky.
de eto lay tantara zany de hotsika manao hoe tantara fantatritsika ary petsaka ireo zay soratra manodidina azy fa zay nisongadina indrindra rehefa malala de indrindra ho atsika tatsinanana na ho an'ny tatsinanana vietnamiana tahaka ilay voazako teo namoaka ilay fiteny de zava-dehibe ny fahendrena zava-dehibe any fahendrena ary ny olona tadiavin'ny fiarahamonina ny olona ilain'ny fiarahamonina indrindra ny olona eken'ny olona hitondra azy ny olona eken'ny olona hanapaka eo aminy de olon-kendry ny zavatra mampangetaeta ny fiarahamonina zavatra mampangetaeta ny mpiarabelona hatramin'ny taona ela de ny olona manana fahendrena no mitondra ary tsy olona manana fahendrena fahendrena fotsiny ihany fa fahendrena mavaolana tsy atao hoe fahendrena de araka ny fanazavany aingoenity de tsy hoe fahendrena hanandratana ny tena fa lay fahendrena izay manandratra ny tena mihitsy lay tonga ho azy ny fahendrena no manandratra anao saingy lay fahendrena manandratra anao de fahendrena ilain'ny olona fahendrena mamaolana fahendrena afa miatrika ny olam-piarahamonina fahendrena zay omeny ny fanahan'Andriamanitra fahendrena zay avy amin'Andriamanitra ary io fahendrena io ara de tenen'ny ty mpanoratra ity fa ataontsika hoe eken'ny olona rehetra ny fahendrena omen'Andriamanitra de tsy fahendrena mampisaraka anao amin'ny fiarahamonina tsy fahendrena mampandositra anao na mampiataka anao amin'ny fiarahamonina fa fahendrena zay mamany olona mpiarahamonina fahendrena zay mahatonga ny olona ino sy atoky ny Andriamanitra zay inonao zay ny fahendren'i Josefa nampiavaka ny fahendren'i Josefa ka mety ho tsy mitovy amin'izay everitsika eo fahendrena ankehitriny atriny everitsika eo fahendrena ankehitriny de fahendrena zay mampiavaka ny tenantsika fahendrena zay manavaka ny tenantsika ka mahatonga ny tenantsika hoderaina satria ny kolotsaina ainantsika ny fiarahamonina antsika de fiarahamonina individualiste fiarahamonina zay te hiavaka amin'ny tena te hiavaka amin'ny hafa mampisokadina ny tena mihoatra noho ny hafa sy ny sisa rehetra zay ny fiarahamonina ainantsika ka tsy ahatakaratsika itony hevitry ny fahendrena ao bokin'ny Genesis tony hoe ny fahendrena nge tsy men'Andriamanitra tsy ho anao fa ny fahendrena ny men'Andriamanitra anao mba hamany olany hafa sy ilain'ny hafa ary dia hitatsika ilay tantara fa fatatsika hoe Josefa andeha namidy andevo tany Egypta zaitsika tsara iny de mipetraka tao antranon'ny Potifara samy hafa amin'ny Potifera eto Potifera hafa fa Potifara hafa dia mipetraka ao andevo tao amin'ny Potifara dia lasa ngadra Josefa tany Apikadrany izy no nantsoina satria mpanofy de tany Apikadrany izy no nantsoina hamoaka ny hevitry ny nofin'ny Farao nofin'ny Farao izay tsy hain'ny ombiasy rehetra tao Egypta ny namoaka ny heviny tsy tafandrimandry mihitsy Farao satria mafy tamin'ny Farao lay nofo hoe nisy omby vavy fito zay matavy tsara ary dia nisy omby vavy fito komahi miakatra tao amin'ny ely ary dia nohan'lay omby vavy fito mahi lay omby vavy fito matavy gaga sarotra tamin'ny Farao ny eritreretra zany ahoana no mahino itelona amin'ny matavy ary maharara azy sy Farao de zao rehefa nohan'lay omby vavy fito mahi sady ratsy tare reto omby vavy matavy tsara tare de tsy niova tare akory lay omby vavy fito ratsy tare fa ratsy tare ihany izy efa ninana ny tsara tare sady matavy fa saingy zao tsy niova mihitsy izy tsy nivalivalo fa ratsy tare ihany izy ary nahavita ny telona ny tsara ratsy ny telona ny tsara fa tsy ny tsara ary tena hitako ao izy salombary fito izay navokatra be ary nisy salombary malazo maivambo ndrara de zao natelon'lay salombary maivambo lay salombary fito mahavokatra be inona ny hevitry zany tsisy nafantatra Josefa no nahafantatra ny heviny ary dia iolona tonga Farao nandray any Josefa ary ny teny mihitsy manao hoe tena tsisy lehilahy manam-pahendrena tahaka anao ary io fahendrena io dia ateraky ny fanananao ny fanahin'Andriamanitra ao anatinao ka naiza ao amin'ny tany Egypta de tsy ahita olona tahaka anao ny seza fiandrianako ihany satria tsy inona ny maha Farao de mandeha araka ny raha
taranaka io ihany ny mahasamy hafa aminao fa izao ny kalesy faharoa zany hoe ny kalesy zay kalesy ny farao ny olona faharoa zany amin'ny fahefana Josefa dia nomenany Josefa zany toerana zany dia eo ary no mampetry antsika ravana ity tantara ity inona no votoatin'ny zavatra efimpanara izytsika dia ny voalohany indrindra dia ny fanazavany ty teolojianina vietnamianina ity dia zao manao hoe lay toetra n'ilay Andriamanitra manome fahendrena mihitsy lay toetra n'ilay Andriamanitra sy lay fahendren'Andriamanitra mihitsy raha toa ka jerena dia izao tsy nisorana mihitsy teo amin'ny fifandraisany Josefa sy Farao tamin'ny lafina ara-pivavahana ary eo no voasan'ny teolojianina ity ny toetra ny fivavahana ary mapetritra tokoa ny fanazavana ndry afako ozy manao hoe nomeny Farao anarana i Josefa lay anarana izay nomenany Josefa dia ny hoe Zafenata Panea ny dikany teny hoe Zafenata Panea io dia ny hoe ny teny Andriamanitra dia velona izy na ny teny Andriamanitra dia nisy fahavelomana nisy aina ny dikan'ilay hoe nanome anarana aloha zany Farao any Josefa dia milaza fa fiovana sata statut avany amin'ny statut an'ny Hebreo zay Josefa nahafantarana azy dia nitondra anarana vaovao izy Zafenata Panea zany hoe lasa Egyptianina izy zany Egyptianina fiaviana nomena azy zany maimaimpona ilay ataovy amin'ny azahoantsika azy ankehitriny hoe nationalité nomena maimaimpona any Josefa io tsy naniry an'io Josefa fa noho ny fahaizany noho ny fahalalana noho ny fahendreny avy amin'Andriamanitra dia nomena azy ilay nationalité lay fiaviana lay sata maha-Egyptianina dia nomena azy lay anarana zay maha-Egyptianina azy Zafenata Panea tahaka ny anarana Egyptianina rehetra tahaka ny anarana Egyptianina dia manana anarana Egyptianina zany Josefa tsy dia nampiasain'ny soatra masina loatra io anarana io fa anarana maha Josefa foana nampiasana azy satria zay maha-Hebreo azy fa ny tiany Hebreo ny tsarotsika dia nanany zany saty zany izy tahaka ny Paoly nanana nationalité romane noho ny zafinjahatra maro samihafa novako zany ho Paoly sy ny sisa rehetra dia Josefa kosa eto nanana zany sata na nationalité egyptianina zany dia mahararaha azy io ny filazangiay ty teolojianina vietnamianina ity dia zao nomena vady egyptianina izy satria egyptianina vady any egyptianina manampahaizana ambony dia egyptianina dia nomena vady izy nitorany Farao vady zany izy ary dia Asenata ny vadiny hitatsika mindiny fa 700 io Asenata ny vadiny zay zanaka pretra zanaka Potifera pretra dikany hoe pretra tao amin'ny tokotany ataontsika hoe antiquité egyptianina dia ny olona ambony akoatran'ny Farao dia ny mpisorona zay misy ny scribe reo mpanoratra ny tantara sy ny sisa rehetra zanak'olona ambony zany Asenata ka nomena vadiny Josefa ny mampieritreritra dia zao nangina tanteraka mihitsy ny mpitantara ty toko fahaizam-polo ity zany tsy nametraka olana loatra tamin'izay mety ho fanambadian'i Josefa Egyptianina hafa firazanana ao amin'ny boky ny Genesis toko 720 dia hitatsika tsara ny afatra Abrahama fony nitady vady ho any Saka no hoe tsy manambady hafa firenena ny zanako ao anatin'ny firenena iray ihany fa ny mampieritreritra hoy ty mpivaofy ty testamenta taloha ny visiteny lavalina ity dia nangina mihitsy ny mpitantara na amin'ny hoe nanambady hafa firenena mihitsy i Josefa nanambady Egyptianina ary tsy vitan'izany fa nanambady
egiptiana izy nambady any Asenata ary Asenata vadiny zany dia niteraka tamin'ireo niterahany Josefa zanaka anankiroa zay nandiby ny taranaky Jakoba rehetra dia niterahany ny Manase sy Efraima. Manase sy Efraima dia zanaky ny Egyptiana zany. Egyptiana ny reniny Asenata. Ndika teny hoe Manase de mampanadino ary ny dikany teny hoe Efraima de vokatra be. Inona no hevitra zany rehetra zany? Fanoherana ny tenin'ny Abrahama ve? Tsy zay loatra. Fa zao revako malala ny Andriamanitra, ny fahendren'Andriamanitra zay tian'ilay mpanoratra resahany eto de izao revako malala. Ny fahendrena omen'Andriamanitra ny mpino amin'ny alalan'ny fanahiny revako malala de fahendrena zay mitondra vahaolana, mitondra famonjena ho an'ny hafa. Izay fisokafany Josefa izay raha ohatra ka nikatona tao anatin'ny tenany manokany Josefa de tsy tanteraka lay ataontsika hoe lay famonjena fa zao lay planin'Andriamanitra mihitsy momba n'ilay famonjena atonga ny taranaky Jakoba rehetra ho tonga any Egypte, nitombo tao Egypte ary tonga firenena avy tao Egypte. Mahagaga lay planin'Andriamanitra. Mahagaga lay planin'Andriamanitra. Lehibe lavitra noho izay ataontsika hoe fahazarana misy etsika. Lehibe lavitra noho izay mety ho eritreritra azy. Satria samy tsisy nanapo mihitsy hoe hitondra anarana Egyptiana ho tonga prime ministre na gouverneur any Egypte. Josefa lay andevo zay namidy 20 sekely zara fa vidiny nge zany 20 sekely zany. Tsisy vidiny mihitsy zany tamin'izany fotoana zany nefa tonga prime ministre izy. Tonga gouverneur izy. Lay fahendren'Andriamanitra dia ny hoe mitondra ny tantara izy ary mitondra ny tantara arak'izay fantany fa mabety azy. Mitondra ny tantara fa lay fahendrena omen'ny fanan'Andriamanitra dia fahendrena izay tsy mahatonga ny mpino hieritreritra ho fahendrena ho an'ny tenany na mikatona ho an'ny tenany ihany. Fa ny fahendren'Andriamanitra dia fahendrena mahasoa ny olona rehetra. Ary rehefa nanaiky ny fahendren'Andriamanitra Josefa, Farao dia nandeha ho azy ny zavatra rehetra. Tsy Josefa koreto no nanaiky ny fahamarinan'ny Andriamanitra Farao, tsy zay. Fa i Farao no nanaiky ny fahamarinan'ny Andriamanitra Josefa. Ary dia nanjary ny ariary lay fahendrena sy lay fitondran'Andriamanitra. Mahasamihafa ny Farao atao amin'ny Genesis 1:7 sy lay Farao hafa tantaraina ny amin'ny Exodus 1:7 sy ny 1:4 hatrany amin'ny 1:4 dia lay Farao any amin'ny Genesis any amin'ny Exodus 1:4 manomboka amin'ny 1:4 ka hatrany amin'ny 1:4 dia Farao tsy nanaiky ny fahendren'ilay Andriamanitra Israely. Fa lay Farao eto dia nanaiky ny fahendren'Andriamanitra ilay Israely. Zay mahasamihafa azy. Tsy ny Andriamanitra ny Egyptiana kory no ny ekeny Josefa eto. Fa lay Farao mihitsy no nanaiky ny Andriamanitra ny Israely ary dia tamin'ny alalan'i Josefa hoe tena manana ny Andriamanitra ianao. Ny ekeny Farao ho Andriamanitra n'ilay Andriamanitra ny Egyptiana, lay Andriamanitra ny Josefa. Dia ny ariary ny fahendrena. Ary zay no mahatonga amin'ny teny manao hoe tonga antsika ve any anivon'izao tontolo izao lay Andriamanitritsika ka mahatonga n'izao tontolo izao miaiky ny fahendreny lay Andriamanitritsika. Sa ny fahendren'izao tontolo izao indray no raisitsika ho fahendrena dia tsy afa-miasa lay fahendren'Andriamanitra. Fa raha tonga antsika ny anivon'izao tontolo izao lay fahendren'Andriamanitra, raha tonga antsika ny anivon'izao tontolo izao lay Andriamanitritsika, dia izao miaiky ny fahendreny io Andriamantritsika io fahendren'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompo io miaiky an'io izao tontolo izao, miondrika amin'io izao tontolo izao, dia izao miasa Andriamanitra. Fa raha ohatra ka tsy manaiky an'io Andriamanitra izay hoentin'i Jesosy Kristy tompo io, raha tsy manaiky ny Andriamantritsika izao tontolo izao, dia tonga Andriamanitra mpitsara Andriamanitra. Tahaka izay nitangany amin'ny Genesis any Exodus 1:7 lasa tonga mpitsara Andriamanitra eo anivon'izao tontolo izao
ary lozafolo zay ny vokany fahafatesana manjary tavela ao anatin'ny fanompotsampy tavela ao anatin'ny aiziny tsy fahafatarana izao tontolo zao ary dia mitsara izao tontolo zao Andriamanitra tsy hoe manome andraikitra atsika ihany zany de avako malala fa mamperitreritra mihitsy ny toetsaina zay mety mihidy ao anatintsika fa ny fahendrentsika nge de ilainy zao tontolo zao hoe ny fahendren'ny mpino nge no ilainy zao tontolo zao hoe de avako malala motsika manao hoe izany toetsaina zany no nahatonga ny hoe tsy nisy olana mihitsy akory ny fivavahana kristianina de tsy fivavahana mampiady akory tsy fivavahana ho amin'ny fivavahana fa fivavahana zay mitondra ny olona ao amin'ny fiainana fivavahana mitondra ny olona ao amin'ny fahavelomana azay nge ny mahatonga ny farao ny teny manao hoe de ny teniny Andriamanitra ao de ny teny Andriamanitra de nisy fahavelomana fanekemponoany farao ange zay ny dikan'io anarany ny Josefy tena fanekemponoana zany rehefa mijery ny Josefy izy de zao mahatsiaro hoe ny teny Andriamanitra de velona ny Egyptianina tsy raha Egyptianina aty amin'ny Genesis toko fa aty amin'ny Exodus toko 5:10 hoe nangina Andriamanitra de maty ny Egyptianina ny tsara Andriamanitra de nitondra fahafatesana ho an'ny Egyptianina tsy zay samy hafa lay farao aty amin'ny toko 1:7 izay nanaiky ny fahendren'Andriamanitra sy lay farao any amin'ny Exodus toko 5:10 tsy nanaiky ny fahendren'Andriamanitra fa niazona ny fahendren'reo ombiasy ity farao ty mitoko 1:7 ty de nanaiky ny fetran'lay ombiasiny hoe tsy mahainareo fa ny Andriamanitra Josefa no izy fa ilay lay any amin'ny Exodus toko 5:10 de zao na de efa natelin'ny bibilava natelin'lay teina zay nanjary bibilava aza ireo bibilava zay nataon'ireo famantarana nataon'ireo ombiasiny Egypta de mbola tsy niny ihany lay farao tamin'ny Exodus 5:10 zany zay ny fahasamihafana ny efi-panahy voalohany zany de avako malala de efi-panahy maniraka atsika hoe ny Andriamanitra tsika nge Andriamanitra manome fahendrena atsika ary ny zavatra tadiavin'ny firenena tadiavin'ny olona ny zavatra andrasana ny afako malala de izao ny faharanita-tsaina io fa ny fahendrena mihitsy fahendrena mahatonga anao milailaina tsy ny olona ataontsika hoe amin'izao andro zao zany tokony ho tsapatsika ny politika zao moena atsika de tsy zany tsony ny politika zao de zavatra hafa mihitsy ary zay mahatonga an'izao tontolo zao mirepirepy ao anatin'ny aizina satria tsy manam-pahendrena tsy manana lay tena fahendrena ary io nahatonga n'lay filozofy Sokraty any amin'ny tonjato fa filelohan'i Kristy mitondra labozia amin'ny andro atoandro de mitondra iny de ataon'ny Sokraty ianao fe adala ozy ny olona fa ny masoandro be io inona nitiditra no jiro mandederaky ny tanàna de hoy Sokraty manao hoe fa iny de ataonao de Sokraty manao hoe mitondra jiro fa mitady olona endry ato anatin'ny fiarahamonina le avako malala io amin'ny fotoana tahaka zao no tokony hamerenany fiangonana manao heviteny tony manao hoe araky ny teniny ty teolojiana vietnamiany ty Ayangchi manao hoe zao no izy mila fahendrena ny fiarahamonina mila orikendry ny fiarahamonina ary zany fahendrena zany aizany misy azy ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahan'Andriamanitra ary ny kristianina rehefa malala de zao kristianina zay tsika pino nge ny tokony ho endrena tsika pino ny tokony ho lailaina tsika pino no andrasana fa izao ndray tsika mikatona ndray tsika endro ho an'ny tena tsika ihany fa tsy endro ho an'ny fiarahamonina fa ny faharoa zay aseho ny telentsy masiny ity rehefa malala de ny andraikitra nomena an'ity olon-kendry ity any Josefa ny andraikitra nomena azy fatatsika hatrany amin'ny bokyny toko 7:30 ny fahendrenana nanany Josefa ny fahalemem-panahany ny fanetretenany ny fahatokiny ny finono sy ny firaketany fo tamin'ilay Andriamanitra zay nono izany toetra zany no nahatonga azy
filaza azy manao hoe de nymeny farao azy a ny peratra volamena akanjo ny fotsy madinika ny kalesy faharoa ny rojo volamena zany hoe voninahitra fahefana fahatokisana zany rehetra any de nomeny farao an Josefa. Hotsika manao hoe ndraindray ny olona tianana zany fotsiny maniry an'izany ny olona maniry hoe za mba te anao an'izany rojo volamena zany rojo volamenan'ny fiarahamonina ny mpitondra ve io anao akanjo ny fotsy madinika ny olon-kendry sy manamboninahitra ve io itaingina ny kalesy tsara indrindra ny tompona andraikitra ambony ve io tsy fantatro. Betsaka ny olona tsy maniry an'izany fa tsy manaiky ny andalo, tsy manaiky ny anovo, tsy manaiky ny aritra ny lalana ny diaviny Josefa. Te andingana zanatohatra hany ka mety ho azo ihany ange ny rojo volamena atao eny amin'ny voziny, mety ho azo ihany ange ny kalesy tsara tare faharoan'ny fahefany sy ny andraikitra, mety ho azo ihany le izy fa zao nitondra vahaolana ve tamin'izay tena tokony ho izy tokoa. Ireo zavatra rehetra ireo de conséquence raha ohatra ka ny tantarany Genesis toko fahatrabe efapolo vokatra ireo. Zany hoe ny olona endry, ny olona zay nandray ny fanahan'Andriamanitra, ny olona zay nanana zany toetra zany de ny efa rano fotsiny de zao omena azy maimaimpona zany. Omeny fiarahamonina azy maimaimpona zany. Tsy zavatra edina vato zany, tsy zavatra hanaovana inona zany, fa zavatra fanomezana maimaimpona. Tsy rombahany zany fa nomeny ny fiarahamonina maimaimpona, nomena maimaimpona zany rehefa ao anatinao ny fahendrena. Ilay fahendrena nefa tsy tonga ao azy fa avy amin'Andriamanitra, ary tsy nomen'Andriamanitra fe nomen'Andriamanitra amin'izao fotsiny fa jereo tsara ny lalàn'i Josefa. Inona ny fakapana? Zany hoe le fahendrena de nisy ataontsika hoe toetra nitakina tamin'i Josefa. Jereo tsara ange mifakapanana azo an'i Josefa atao tokantranon'ny Potifara tamin'ny vadin'ny Potifara de hoy Josefa manao hoe ataoko ahoana ny anota eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra, ataoko ahoana ny ivadika amin'ny tompoko zay ataontsika hoe le olona mendrim-pitokisana nga vitan'izany any, olona tsy matim-boninahitra ange Josefa, tsy matim-bola ange Josefa. Zany rehetra zany no dikan'le ary matoa miteny eto ny bokin'ny Genesis eto hoe 30 taona milaza ny fahamatoran'i Josefa. De reo tsara fa 30 taona Jesosy nanomboka ny asany, amin'ny Jesosy no 30 taona ny olona vao toteny a. Zay mahatonga ny Jeremia hoe mbola zaza satria tsy ampy 30 taona Jeremia mpaminahy. Satria 30 taona ny olona vao toteny tao amin'ny voafeny ny fahamatorana. Tsika manao hoe ny fahendrena zay tokony ho ananany mpino, de fahendrena noratoviny tao anatin'ny fifantorany tamin'Andriamanitra. Fahendrena zay nalainy tao anatin'ny fifikirana tamin'ny finoana, tao anatin'ny fizantoetra. Ary fahendrena zay hitantsika nefa rano fa tsy niafara tamin'ny fankahalana mihitsy, tsy niafara tamin'ny valifaty. Hitantsika ny raha misy fahendrena tokony ianaran'ny mpindra avako malala dia ny fahendreny Josefa. Tao anatin'ny ligue pour la lecture de la Bible, asa raha mbola misy fa tamin'izay tanora tamin'izany fotoana zany. De nisy antsoiny hoe Club Joseph. Nisy antsoiny hoe Club Joseph zay tsy afa-tsy akory fa tao anatin'ny tanora zany hoe ndeha tanora akatahaka ny fahendreny Josefa. Tsy Josefa ity Josefa to ampelantanantsika ity ihany tantara fa Josefa rain'i Maria koa, vadin'i Maria koa Josefa rain'i Jesosy tamin'ny maha olombelona moa taiza azy zany. De Josefa ato amin'ny testamenta taloha sy Josefa ato amin'ny testamenta avao de samy endry. Josefa ny testamenta taloha sady nadio fitondratena, tsy matim-boninahitra, nilain'ny olona, namaha olana, tsy mpapamaly faty, tiany rahalany. Ary Josefa ny testamenta vaovao, Josefa tsy mpanala baraka olona, tsy mpanala baraka ny vadiny, madio fitondratena, olon'ny asa, tia ankohonana, niarony sy ny sisa rehetra. Zany natonga an'ilay izany sotoaviny zany natonga an'ilay hoe club de Joseph zay natsangana ato anatin'ny mpiara-mamaky tamin'ny fotoana andro asa mbola misy izy zao.
fa natao tanora na kristiany na haka modely ho fiainan'ny Josefa. Afaka malala tsy mbola nilaozan'ny toetrandro ny fahendren'i Josefa eto. Fahendren'ny mpindry afaka malala zay tiany Jesosy ananantsika de zao fahendrena izay ahatsiaro fa ny zavatra izay ilainao ange ilofosanao io rehefa endrenao men'Andriamanitra anao aza endry aza mitady fahendrena mba te ahazo volamena eny ambozony na azo peratra eny amin'ny tananao fahefana na anana kalesy tsara tare hoentina mandehandeha eraky ny tanàna aza mitady fahendrena mba ho am'izay fa izao rehefa endry ianao azonao zay rehefa endry ianao menanao zay rehefa endry ianao de sahazanao zay fa ny fahendrena de zao ny zavatra tadiavinao de le fahendrena fa ateraky ny fahendrena de zay fotsiny ihany. Raha avaka malala manazava ny zany anatin'ny fiarahamonina miteny ka mora fa vokatry ny materialisme vokatry ny ataontsika hoe ny lafin'ny politika mitranga ankehitriny izay indrindra na ny teolojia ara na de ny fampianarana hitantsika ara indray de mbola teolojia ny famirapiratana mbola mivoery hoe everina fa ny fitain'Andriamanitra de ny famirapiratana amin'ny zavatra ohatr' zany ny tanjona ekena tokoa ry avako malala fa ny Andriamanitra tsika de Andriamanitra mifahasoavana ny fifaliana fa zao ry avako malala ny fahendrena aloha ny voalohany ny fahatahorana sy ny fifikirana amin'Andriamanitra azany riavana ny tokony programa mpitezantsika ny tokantrano any hoe zavatra irinao io ange rehefa sahazanao io omen'Andriamanitra anao tsy nangataka an'io ange Josefa tsy nangataka ny toeran'io akory ange izy fa nomena azy fotsiny zany ary impiry mory afako malala ny tsy ohatr' zany impiry mo fomba afijery n'lay The Voice ako tamin'ny faran'ny herinandro teo nafinahitra ery nahita an'ilay tovavy kely malagasy Marigeny anarana inoko fahitanareo nafinahitra ery ny hainy ny tantara efa inona kely zaka io tsy nanofy an'izao akory mba tsy nieritreritra akory aho hoe tonga zavatra ohatr' zao fa sendra tany amin'ny 20 taona koa de ba fa tsy nieritreritra ho tonga amina zavatra mba mahafinaritra mampivelatra tahaka izao. Miavako malala misy zavatra nge omen'Andriamanitra anao nofinao omen'Andriamanitra anao fa misy zavatra rehefa ao anatin'ny fahendrena ianao tahaka ny Josefa eto de misy zavatra hitondran'Andriamanitra anao tsy hanapozanao azy akory ary raha tena mandinika tsara fiainanao no ampino amin'ny maso tsy miangatra sy ny maso ny finoana de tsapanao hoe tena misy zavatra Andriamanitra tsy mba niriko akory fa nomenao ahy misy zavatra Andriamanitra tena tsy Josefa ihany nataonao an'izao Andriamanitra fa izaho koa nataonao an'izao koa misy zavatra zay tsy niriko akory tsy nangatahako tsy napoziko akory raha tamin'izaho tanora na tamin'izaho ankizy na tamin'izaho mbola zaza hoe ohatran'izao rehefa malala mandray sary andraikitra de mametra fiainana amin'Andriamanitra ianao zao mahana ny fanahy amin'Andriamanitra ianao olon-kendry de zao mahatoky fa ny fahendrenao rehefa ampiasainao mifikitra amin'ny fahendrena io ianao tsy ny tamaso fa ny fahatahorana sy ny fifikirana amin'Andriamanitra de le zavatra irinao na tsy irinao azaka mahasoanao omen'Andriamanitra fa manana fahaletretena tahaka any Josefa manana faharetana amin'ny fahendrena fa Andriamanitra manondrotra anao ivavaka isika tompo misaotra anao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao misaotra anao noho ny fahazavan-tsaina izay azonay amin'ity soatra masina izay nomenao anay ity fa endry ny zanakao endry ny mpino ary ny iavahany amin'ny zanako zao tontolo zao de ny fahendrena avy any ambony fahendreny ny fitiavana tsy fahendrena mampisaraka tsy fahendrena mampiady tsy fahendrena mampizaozao fa fahendrena mamonjy ny olona ao anatin'ny sarotra fahendrena pelo lalana lavitra ny krizy aza fahendrena mahataka-davitra satria fahendrena ao Andriamanitra ary fahendrena handraisana valosoa koa aza avy aminao tompo vavaka izahay omeo fahendreny zay amin'ny fiainana isan'andro ataovy ho endry ary ataovy
ho fanasy ny fiarahamonina. Ny fahendrenay no mamahaola mpiarahamonina maro isan-karazany. Fahendrena avy aminao zany. Andriamanitra ray zanaka fanamasino amin'izao akatoky ny pentekosta izao dia tehirizy mipino isambatan'olona isa-tokantrano ho endry. Endry ao anatin'ny fanetretena, endry ao anatin'ny faharetana ny finoana, endry ao anatin'ny fahatokinana ao Andriamanitra. Dia mametraka ny fiainana eo am-pelatananao zay Tompo. Tehirizy mandrakarivo zahay ho endry. Jereo ireo marary, jereo ny mpitsabo, jereo ny tokantrano tsirairay avy. Misaotra Jesosy. Amen.